satria dia karazan-javatra izay azontsika lazaina fa hoe raha ohatra ka misy ny fanadihadiana izay maro dia maro ny karazana ekspera amin'ny resaka fanadihadiana ao Madagasikara. Raha ohatra ve ka hidirana lalina ve ny momban'izay dia tsy ho hitana. Izay no maha-mystera fito ny fangalarana zazavarira amin'izao fotoana izao. Fa ny tena mibahana zany amin'ny fiarahamonina dia ny hoe ataon'inona moa izany zazavarira izany, dia mandeha daholo zany ny karazana anekdoty rehetra hoe ataony sorona hoe amin'ny masony ao ange misy diamant anaovany recherche. Izay zany amin'izao fotoana zao no tena mibahana amin'ny fiarahamonina fa ny hoe ahoana zany ny amehezantsika ny tsy verimberenan'io karazan-javatra intsony. Izay zany dia vitsy zany no tena mikadrodoha. Inona ny antony? Satria hoe vitsy zany ireo zazavarira ary eritreretina fa hoe ao anatin'ny espèce faible, izany hoe misy karazana hasembanana zany amin'ny tenany, dia eritreretina zany fa hoe olona tsy ilaina zany firy amin'ny fiarahamonina izany, dia avelavela fotsiny eny zany ny resaka momban'ny zazavarira. Eto andaniny koa zany dia misy ihany koa ny hoe manao ny karazana financement, recherche de financement zany ny hoe hitandrovana ny zazavarira. Tsy manda ny karazana demarche toy izany zany aloha ny tenako, kanefa mampametram-panontaniana ny hoe izay ve no tena loha laharana amin'ny hoe protection-ny ain'ireo karazan'olona ireo. Satria mantsy mampametram-panontaniana, satria aty Afrika sy Madagasikara no tena misy an'io karazana phénomène izay hoe mamono sy manao azalambo an'ireo karazan'olona ireo. Inona no antony? Ao zany no tena hoe fanontaniana goavana be mipetraka. Satria mantsy amin'ny zanak'olombelona dia misy an'ilay ataontsika hoe zany hoe karazana cercle-na agressivité. Izany hoe cercle-na erisetra mipetraka eo amin'ny fiarahamonina izay hiaran'ny erisetra zany, na ara-tsaina na ara-batana. Dia tsy inona izany fa ilay cercle milaza hoe ny raim-pianakaviana ozy izy raha ohatra ka voan'ny karazana tsinjazo lena, voan'ny karazana harcèlement moral, na ilay ataontsika hoe zany hoe herisetra ara-tsaina ohatra any am-piasana, dia izay karazana atezerana nentiny avy tany am-piasana izay zany no averiny koa zany rehefa tonga ao an-trano. Dia raha matoa zany ny ao an-trano no masaky ny latsalatsa sy ny karazana herisetra amin'ny endriny maro samihafa, dia rehefa maimay ao koa zany raha matoa dia any amin'ny ankizy koa zany no mietefa ilay karazana hatezerana izay azony avy teto amin'ny vadiny zany. Mety manginy fotsiny koa nefany ny herisetra azon-dra matoa efa avy any am-piasana, mbola atao trano koa izy, mety mbola mahazo ihany koa. Dia raha matoa zany mamindra an'ilay karazan-katezerana amin'ny zanany. Rehefa mendimendy ao koa zany ny zanany dia any amin'ny saka no asiany azy. Ny saka zany ny voakapoka ao an-trano hiaran'ny haromotan'ny ankizy, dia ny hafaran'ny saka dia any amin'ny voalavo zany no hiatefan'izay karazana cycle na agression izay.
izay no zava-misy amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao raha ohatra ka tsy mahay mitandrina zany isika zanak'olombelona dia izay no hiafaran'ny fiarahamonina ny fampihinana anaty zany ary dia mamono ny faible kokoa zany na ny osaosa kokoa zany izay eo anoloany ny tsirairay rehefa ohatra n'izay nefa zany ny hoe karazan-javatra misy dia ny hoe ilay ataontsika hoe olona atao hoe osaosa ao amin'ny fiarahamonina zany izy miandry foana zany an'ilay hoe karazan'olona atao hoe matanjaka zany ao an-tanàna hiaro azy izay zany no tableau matetika misy zany amin'ny toejavatra ohatran'ireny tadidio nefa fa ny matanjaka dia matanjaka izay ihany koa ny anarany misy ny matanjaka tsara sitrapo misy ny matanjaka manipulateur izany hoe ireo karazan'olona izay tsy manao zavatra raha tsy misy tombontsoany manokana ka matetika zany ny osaosa kokoa mitady ny fanampiana avy any amin'ny matanjaka izay mitady valiny amin'izay asa rehetra taony ka eo mantsy zany no mampisy ny ataontsika hoe zany hoe cercle vicieux zany ao amin'ny Afrika sy Madagasikara izay mitefa hatrany amin'ny fampandrosoana ny firenena izany zavatra rehetrarehetra izany satria efa nopepoina Madagasikara sy Afrika ny amin'ny hoe ianareo dia olona osa ianareo dia olona mila ampiana foana ianareo dia mila atosika foana anika mifampihinana anaty ny hafarany zany ka mitefa any amin'ny zazavarira zany izay karazana cercle na agression izay ny zava-misy nefa zany dia ny hoe nanomboka ny teny ny zazavarira satria hatramin'izay zany dia neritreretina foana zany reo karazan'olona ireo hoe olona osaosa olona azo atao amin'izay itiavana azy nitsangana ny vondron'ny zazavarira ary dia efa niteny tao amin'ny dondresaka ny lehibeny efa pa migezabe zany zavatra zany eo amin'ny maha-olombelona satria efa voapita izany ny fampianarana izay alefako eto ny amin'ny hoe tsy misy afa-tsy ianao ihany ianao izay hiaran'ny tsirandrolena ianao izay hiaran'ny herisetra ianao izay hiaran'ny karazan'ny atsonjay sy ny ataontsika hoe vitan-dratsy amin'ny fiainana tsy misy afa-tsy ianao ihany no afaka hampiohitra ny tenanao ao anatin'izay karazan-javatra rehetra izay ka inona moa zany no antony hoe itenenako any Afrika sy Madagasikara manokana amin'io zavatra rehetrarehetra io satria isika no ambanina indrindra eto ambonin'ny tany kanefa mbola tsy mifoy ihany sika fa mbola mifampihinana anaty satria efa endriky ny fifanitsakitsahana anaty ny fanitsahana an'izay osaosa kokoa nge ireny hoe anaovana ny zazavarira ireny ka mino aho fa ato amin'ny zazavarira ihany no ahitany ny karazana vahaolana zany amin'ny hoe karazana atsonjay atao azy zany ao amin'ny fiarahamonina io satria rehefa mitambatra izy zany dia hanao karazana association fa ny batorohevitra omeko anareo zany ianareo zazavarira dia ny hoe ny association izay atsanganareo dia aoka isy foto-kevitra matanjaka izay hijoroanareo satria karazana retina ny albinosy ary manaranaka izany hoe mbola hitohy zany any amin'ny taranaka any aoriana ny zavatra izay mahazo ny
varira amin'izao fotoana izao ka raha tsy misy ny foto-kevitra matanjaka entinareo zany ao amin'ilay fananganana ny association dia hovery anjavony fotsiny ny ezaka izay ataonareo ary dia mbola iveriberina amin'ny taranakany aoriana zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ohatra ka tsy matanjaka ilay foto-kevitra. Inona moa zany no hoe foto-kevitra matanjaka? Dia ny maharesy lahatra anareo aloha, anareo rehetra izay mpisehatra ao, dia ny maharesy lahatra koa ny olona manodidina rehetra satria ny kanareo zany dia ka ihany koa zany izay miakina amin'ny fomba fisainan'ny fiarahamonina sy ny fomba fijerin'ny fiarahamonina ary ny fiatefaniny zany zavatra rehetrarehetra izany zany any amin'ny atim-panahinareo. Ka ny zavatra tokony ho atsanganareo ao amin'io association io dia ny fanamafisana ny atao hoe estime de soi, ny confiance en soi sy ny hoe ain'olombelona. Izany hoe mila ianareo zany mahatoky ny tenanareo, mila ianareo tia ny tenanareo ary dia manome voninahitra ny tenanareo satria raha ohatra ka akininareo amin'ny fomba fijerin'ny olona zany ny fiainanareo dia izay ilay mahatonga n'ilay hoe sikla miveriberina amin'ny tantaranareo satria rehefa tsy mijoro ianareo zany amin'ny fiarahamonina fa olombelona ohatry ny olona rehetrarehetra ary manatsaina ohatry ny olona rehetra, manam-panahy ohatry ny olona rehetra, dia tsy ho fantatry ny manodidina izay zavatra rehetrarehetra izay ka hampitsiry ny toe-tsain'ny manodidina ny amin'izay hoe resaka fifanambadiana, resaka fifanitsakitsahana izay. Tsy ny manodidina rehetra nefa no manana an'izay hoe karazana saina maloto ny amin'izay hoe fampitonanareo zay sy ny fanitsakitsahananareo zay, fa efa misy ny atao hoe temperamentn'olona agressif, zany hoe olona izay manana karazana atezerana ao aminy ao zany, olona manana karazana lonilony ara-panahy zany. Ka izany zavatra rehetrarehetra izany efa niresahako teto daholo ny atao hoe inona ny atao hoe intimidation, izany hoe ny karazan'olona ohatry ny zazavarira zany dia manitona an'ilay karazan'olona atao hoe intimidateur na ny agresseur. Ka ny fanaovanareo ny association zany dia ny mampafantatra ny manodidina anareo zany ny hoe inona ny valeranareo, olona ilaina ianareo araky ny tenin'ny présidentareo dia hoe efa misy anke ny dokotera, efa misy ane ny avocat, efa misy ane ny ingénieur, izany hoe olona afaka zany mitondra ny anjara birikinareo eo amin'ny fiarahamonina ianareo. Ao anatin'ny foto-kevitra hijoroan'ny association nareo koa dia asio ny hoe foto-kevitra izay mitsipaka tanteraka zany ny tsy fandriam-pahalemana, izany hoe mipromouvoir ny fandriam-pahalemana zany sy ny maha-olombelona. Izay zany ohatra hoe zay zany no ataontsika hoe karazana foto-kevitra zany izay hijoroanareo. Ka rehefa matsangana foto-kevitra ohatran'izay ianareo ka hoe convaincu ary mafana fo daholy ianareo rehetra ao amin'ny association dia ianareo no mety ho lasa symbole ny atao hoe fandriam-pahalemana ao Madagasikara ary mety hitondra tany amin'ny fampandrosoana zany zavatra zany satria hoe rehefa vovolavola tsara ianareo zany ara-toe-tsaina, ara-poto-kevitra ny amin'izay hoe mitondra ny symbole ny fandriam-pahalemana sy ny karazana fitoniana izay ianareo zany, dia entanina koa ny vahoaka mba hanaja anareo,
entanina ny mpampianatra anajanareo ny mpiaramonina rehetrarehetra ary rehefa hoe mipetrapetraka tsara izay force rehetrarehetra izay apetrakareo amin'ny tany dia ianareo no andeha ho aton'ny olona rehefa tehanana ny fandriam-pahalemana ny olona ataon'ny olona zany hoe karazana hoe zavatsoa olona mitondra vokatsoa zany ianareo ao amin'ny firenena ao amin'ny tanàna misy anareo ka atonga ny olona zany ho voasarika anampy anareo na resaka hoe arabola izany na hoe resaka mba hoe ohatrany hoe olona zany avadika atao hoe porte bonheur zany ianareo eo amin'ny fiarahamonina ny fisianareo ka avy any aminareo ihany no asarika ny olona amin'izay karazan-javatra zay avy amin'ny famolavolanareo ny tenanareo ny personnaliténareo hoe olona ilaina ianareo zay zany no torohevitra avy ety amiko ny amin'ny hoe resaka zazavarira ary dia rehefa manangana ny associationareo ianareo dia manaova ihany koa karazana artikla matetika na fitenenana amin'ny television na ny YouTube zany izay hoe mampafantatra ny karazana intimidation rehetra izay ataon'ny fiarahamonina aminareo mba ho fantatry ny olona zany zavatra zany hoe zavatra mamparary anareo ange zany zavatra zany satria rehefa sy miteny anareo dia mitohy foana ny karazana fanambadiana ny antony itenenako zavatra ohatran'izany matsy de ny hoe isika aty Afrika no cible ny ataontsika hoe karazana fanavahana sy ny fanavakavahambolon-koditra efa adinitsika sahady ny zavatra rehetra izay natao ny mainty hoditra ny razambe taloha tany zany teo ange ny famonoana tamin'ny andron'ny colonisation efa adinitsika sahady zay teo ane ny famonoana tamin'ny andron'ny fanadevozana teo ane ny fivarotan'olona tamin'ny andron'ny fanadevozana ka matoa mbola tsy tafarina hatramin'izao i Afrika sy Madagasikara dia satria adinony ny tantarany ary dia tsy miezaka izy ny hamadika ny tantara amin'ny fotony fanorenana ifotony boariko amin'ny zazavarira mantsy zany zany zavatra rehetrarehetra izany ny tsindry azo lena atao ao aminy sy ny tsy fandrarahiana azy dia mitovitovy ihany amin'ny fanavahana ny fanavakavahambolon-koditra izay atao amin'ny Afrika satria rehefa tsy mbola isika no mifoha isika no manorina ny firenena manorina ny tany ny fireneny dehibe dia atao ho partenaire amin'ny resaka hoe fampandroana fa tsy hoe izy no andrasanao zany amin'ny hoe resaka famonjena amin'ny lafiny rehetrarehetra izy no ataonao zany ianao zany tsy mikaroka tsy manao inona mihitsy zany ianao fa aizany ny vola dia rehefa zay no hitondranao azy dia izy zany mbola madity ny tany sy ny fanjakana ao amin'ny taninao mifoaza ry malagasy mifoaza elao ny toe-tsaina hoe izay matanjatanjaka no andeha hiteny izay matanjatanjaka no andeha hanavitra anay amin'ity zavatra misy amin'izao fotoana izao inona ny zavatra manandrify anao inona ny zavatra azonao atao ny azonao atao amin'izao fotoana izao saramba be bahoaka dia
ny miteny hoe oui ou non, izany hoe rehefa zavatra olona tsy tianao izany hitondra ny firenenao dia mananjoanao hiteny non. Izay zany a force goavana be tsy ilana vola zany fa ato anatin'ny saina, ato no mikotrika an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Tsy manana n'inon'inona i Afrika sy Madagasikara afa-tsy ny sainy sy ny fanahiny ary ny vatany raha manoloana ny arena sesehena ara-materialy ananan'ny Occident zao fotoana izao. Ka miaraka amin'izany sainao izany dia ny arena ara-boajanahary manodidina anao koa. Ahoana ny fomba hiarovanao azy? Izany hoe ilay matanjaka ao an-tanàna izany mifoaza amin'izay, mifoaza amin'izay. Ny taranaka any aoriana no jereo ankehitriny fa tsy ny hoaninao androany. Ny hoaninao androany hitanao androany foana. Teny atsipoka any amin'ny matanjaka izay zavatra izay fa jereo ny taranaka any aoriana. Ny hoaninao androany na maka vola amina million ianao na amina miliara androany dia tadidio fa ny taranaka any aoriana izay tsy afaka hanao an'izay dia hiaran'izay todin'izay karazan-javatra hoe zavatra tokony hiditra ny ambavan'ny fahadiran'ovana. Ny mahantra no an'ny olo-tokana. Tsetsatsetsatsyaritra ny fampatsiahivana. Tsy mananatra n'iza n'iza fa mampatsiahy antsika fotsiny ny zava-misy amin'ny fiarahamonina izay eritreretintsika hoe sanarivo qu'aux izay eritreretintsika hoe inona ny andraraiko an'izany, inona ny andraraiko an'izay zaza variana. Ka zahay hitaranaka zanaka variana tsisy an'izany amin'ny fianakavianay fa io manjony zaza varira io dia miseho amin'ny tsirairay saingy amin'ny endriny maro samihafa. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao anio. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.